ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kirevy any Nazareta, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka hatretỳ tany, amin'ny anarany no iarabako anao amin'izao alatsinainy alina izao. Ary tsy diako ny tokantranonao, androsoako ao anatin'ny tokantranonao raha sitraka ao, mba iarahantsika miombona amin'ny izao fandaharana izao. Jesosy Kristy ilay hanorantsika indray ny taridalana, izay ahafahantsika mizotra ho any amin'ny lalam-pandresena moa no anton'izao fandaharana fandresen'ny mpino kristianina izao. Tsy ary ho vita indray mandeha ny taridalana hitarenantsika amin'izany, fisaky ny alatsinainy isika dia manolontsaina hatrany Jesosy Kristy ny amin'izay andehanantsika amin'izany, mba handresen'ny mpino kristianina na inona olana izay misy eo amin'ny fiainanao, dia ny anamarinana Andriamanitra ny voalaza ao amin'ny Romanina 5:7 hoe amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ka iza moa ilay tiantsika? Jesosy Kristy Andriamanitra velona, izy ilay tiantsika mampandresy antsika tsirairay. Ary ny lohateny izay hitareny antsika indray izay ampitondrain'ny mpanompony amin'izao alina izao dia arak'izay voalaza ao amin'ny Mateo 5:9-7 hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Fa mialohan'izay iarahantsika amin'izany dia andeha aloha iara-iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa Andriamanitra be fitiavana ianao, tsy manary anay ianao ary miteny aminay mandrakariva ianao. Andriamanitra tsy mba kivy ianao, fa mbola miala nenina mandrakariva, fa mandrakariva na dia efa mpino kristianina aza dia mihodina eo aminao, tsy manao anao lohany amin'ny zavatra rehetra, ary indraindray aza dia manadino anao, kanefa dia misaotra anao fa ampivereninao manoloana ireny olana maro isan-karazany izay miseho ireny avy aminao ireny, satria tsisy afaka ny hanafika ny mpino kristianina raha tsy efa nomenao alalana. Koa ny fanahinao masina amperitreritra ny mpino kristianina rehetra hiverenana, hitodiana indray eo aminao ary hikatsaka ny fanjakanao, satria marina miteninao ianao hoe hanampy ny zavatra rehetra rehefa mikatsaka ny fanjakanao ny mpino kristianina rehetra. Dia manatrefy feno ianao amin'izao fotoana izay iarahana miombona eto izao Andriamanitra, ka ny fanahinao masina tena anjaka tanteraka ao anatin'ny tsirairay. Tsisy hanosy-botanana ny fanahy masina ka handiso ny teninao, ary izany fanahinao masina izany ilay fanampanazava, anazava ny fisainanay tsirairay avy, atakaranay izay tianao ambara. Dia mitenena ary Tompo fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatahanay izany vavaka izany, ary hiderahanay anao mandrakariva fa anao ny voninahitra Andriamanitra. Amen. Ny voalohanteny ry havana dia vita aloha izay ny fanadinam-panjakana hatreo amin'ny ambaratonga faharoa, ary dia mampahery izay rehetra tsy naomby tao anatin'izany. Mino fa tsisy nyeritreritra na dia iray aza ianareo hoe tsy ho afaka izany, kanefa Andriamanitra dia mahafantatra bebe kokoa ny mombanao, dia ianao ilay tsy afaka ionga izany. Ianao tsy dia tena mahalala loatra ny tenanao, ary tsy misy olombelona mahafantatra loatra ny tenany, fa Andriamanitra ihany ny mahafantatra antsika tsirairay avy. Samy mitondra volondoha tsika eny milohantsika eny, fa raha mahafantatra ny tenanao ianao dia mahafantatra ny isan'io volondoha io. Ary raha milaza ianao fa tsy mahafantatra, dia izay ngeno anambarako anao hoe Andriamanitra ihany ny tena mahafantatra antsika. Fa na ny volondoha antsika tsirairay avy aza dia voaisany araka ny Mateo 10:7. Ary izany indrindra no tiako ampaherezana anareo rakizy izay tsy naomby tamin'ny fanadinana, fa hoy izy Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:9 hoe
ny fihevitra sy tsy mba fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako. Manana lalana tsara mandrakariva hitondrana hitantanana io Andriamanitra io. Saingy mbola marary ianao amin'izao fotoana izao, mbola malahelo noho ny tsy fafana, dia satria mbola tsy fantatrao ny programan'Andriamanitra, ary tsisy mahatakatra an'izany satria tsisy mitovy amin'Andriamanitra. Marina fa tena tsy maintsy malahelo tokoa nareo na eny fa tsy afaka fanadinana. Tena normalna tsara zany noho ny antony isan-karazany. Fa aza laniana amin'ny alahelo ireny fiainana, aza laniana amin'ny eritreritra be, fa raha mitraka ianareo ka mijery an' Jesosy dia alala fa Andriamanitra tsy mba manao diso izany izy. Misy antony ao, fantany izay asoanao, ary misy fandaminana ny fiainanao. Tsara be ny fandaminana ny fiainanao ao ambadika izao. Aza mijery ny hafa hoe iranona sy iranona tao afaka, nefa samy miaraka teo izay, nefa tsy mahay loatra noho izany. Tsy ariavana, avelao izy ho any ho afaka any, fa ianao kosa minoa fa efa manomana izay tsara lavitra ho anao Andriamanitra, araka ny Hebreo 1:20 zany. Fa miandry anao fotsiny Andriamanitra, anaiky ny tsy fahafahanao. Mila manaiky tena mila manaiky, ary misy kina mivonona hameritaona indray, fa mety mbola nisy tsy voafehinao tsara ny taranja izay nianarana. Ho an'ireo rehetra izay afaka kosa dia miarahaba nareo rakaizy. Tsaroa fa tsy tanjona ny baccalauréat na ny BEPC na ny CEP, fa dingana fotsiny ihany hiakarana ao amin'ny fanovozam-pahalalana manaraka indray. Maridrefy izay nandrefesana anareo iny, tandremo tsara sao dia ny hoe ny baccalauréat no azo, dia iny ianao fa andeha hiavinavina hanandra-tena, fa tsarovy ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Daniel 2:4-7 tapany farany. Fa izay mandeha amin'ny fiavinavonany dia hainy ahetry, ary tsy mora ny fampianaran'Andriamanitra hanetry manoloana izany. Ary anga vitan'izany ihany, ny ohabolana 2:12 dia milaza indrindra fa raha tonga ny fiavinavonana dia ho tonga koa ny fahasambaraka. Ary ny tena zava-doza dia ny ohabolana 9:17 fa ny fiavinavonana mialohan'ny fahasimbana, ary ny fanahy mirehareha mialohan'ny fahalavona. Ka mba tsy hahasimba anao satria mbola tanora kely ny fiainanao, mba tsy hahalavo anao, tandremo ny firehariana, tandremo ny fiavinavonana, fa averiko indray mandeha, fa tsy tanjona ny baccalauréat, fa dingana iray ihany. Dia miarahaba nareo na azo izany mari-pahaizana izany, ary dia ny tompony omba nareo mandrakariva, ary ny fanahy masin'Andriamanitra hanazava ny sainareo ny amin'izay zavatra tokony ataonareo ao aorianan'izay baccalauréat izay. Izay no ela riavana fa andeha isika hiditra amin'ny taridalana arak'izay nilazany Jesosy azy tamin'ny doriteny teny tendrombohitra ny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ka mandra-pakanao toerana tsara dia andeha isika ne hiaraka hiaino ity iray ity hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampo anareo ny zavatra rehetra ndao ary. Aza manahy na inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy.
ny zava-derehetra atao aloha ny fanjakana Andriamanitra sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra atao aloha ny fanjakana Andriamanitra sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra sarotra ny fiainana ve no tao dia mitano zay kesatrianao tebiteby aisanandro no azo mizo fiainan'izao asakatsamara ety antany no fiasinao eliziany urutandava yotseu inakarari fu e pasa de mulani tarana fitini shashunga wentenana na yesuzu kititsinga melanga ukambu keti pakatawalun panjakanyani andanta sinifamarinani anapuana ni zava-derehetra katao aloha ny fanjakanyany andanta sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra azano tamiavetsakako na mivarilavo sy manao adalana mitombo isavia maro isanandro ireo mpangalatra sy ty fandalana amanjakako ny fitiavantena fisomokina fetsifetsena ny lompo sy metimety tsy tolazay mitsony efa aza de mbola nitarana fitiny sazona antenana na jesosy kity tsy mamelana vokambo tety akatao alohan'ny fanjakany any an-danitra sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra katao alohan'ny fanjakany any an-danitra sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra katao alohan'ny fanjakany any an-danitra sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra katao alohan'ny fanjakana Andriamanitra sy ny famarinany hanapoana ny zava-derehetra raha mahita tokoa ry havana fa tena mihasarotra ny fiainany. Izany no mampatonga ny olona mivarilavo ny sasany, kivy ny sasany, miankohaka ao anatin'izany fiainan-tsarotra izany. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara indrindra fa katsao aloha ny fanjakany. Izany hoe misy zavatra tokony atao mialohan'izay havahan'ny olanao raha mpino kristianina ianao. Misy dingana tsy maintsy ho ataonao raha tianao ny ho mpandresy. Misy lalana tsy maintsy hizoranao ahatonganao ho any fandresena, dia tsy inona izany fa ny fikatsahana ny sitrapon'Andriamanitra, fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ilay bakalorea avo nolazaina teo e. Angaha ianao afaka mandeha mianatra eny amin'ny anjerimanontolo, raha tsy mifofotra mafy aloha ianao mianatra, ataonao izay ahazahoana ny bakalorea, izay ianao vao afaka mandeha eny amin'ny anjerimanontolo. Raha ao anatin'ny trano iray mihidy ianao tonga ny maraina, tsy afaka mivoaka ny tokotany ianao, raha tsy mamoha varavarana
Izany hoe misy dingana izay tsy maintsy atao. Mandrakariva ry havana dia io dingana izay tsy maintsy atao io eo amin'ny mampino kristianina, eo amin'ny fiainana kristianina, dingan'ny olona maro. Tonga dia te hahazo fandresena, tonga dia te hanana fiainana miadana sy milamina, kanefa ilay tompony fandresena, ilay tompony fiainana milamina sy miadana, dinganinao fotsiny. Tsy rarahinao, anika lasa miraparapa etsy sy eroa. Io lay tompony fandresena sy ny fiadanana sy ny fiainana io anie. Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Izy lay fahazavana, araka ny voalaza any amin'ny Jaona 7:12, ny tenany mihitsy ny nanambara hoe izaho ny fahazavan'izao tontolo izao. Izay manaraka tsy mba mandeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Ka raha ao anatin'ny aizikitroky ny olana ianao, samy manana ny olana ny olona rehetra, ka tsy manana ny Jesosy aloha, tsy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha, tsy mandeha any amin'ilay mazava aloha, dia ho maizim-pito mandrakariva ny fiainanao. Dia izay ilay mampiraparapa, mampienjera, misy ny tafitoena, misy ny tsy mahita ale, satria tsy mazava intsony ny lalana. Ary dia lasa manaonao foana ao anatin'ny aizina. Fa Jesosy Kristy eto dia milaza amintsika, katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Tsara aloha ny mampahafantatra antsika fa araka ny voalazan'ny Luka 7:12 dia tsy aiza io fanjakan'Andriamanitra io fa ao anatintsika ao. Izany hoe olona ny fanjakan'Andriamanitra sika ry havana, dia isika mpino kristianina izay efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany. Dia apetraka ny fanontaniana eto, tena azonao antoka ve fa nandray an'i Jesosy Kristy ianao ary ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Efa fantatrao ve izany hoe inona avy no hita ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Ny hitao ry havana dia misy fitiavanao, misy fifalianao, misy fiadananao, misy fahari-po, misy fahalemem-panahy, misy fahamoram-panahy, misy fanaova-tsoa, misy fahamarinana, misy fahononam-po ao. Izany rehetra izany arak'izay voarakitra ao amin'ny Galatiana 5:2-7, izany ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy mantsy isika, dikan'izay mitoetra ao anatintsika ao ny fanahy masina. Ary izany voatanisako taminao teo izany ny vokatry ny fanahy masina, izany no ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka na inona mety ho olana sendra mandalo, na inona olana miseho, dia tsy miala ireo. Ndao ara hoe andinika ny tenantsika tsirairay avy tsika, hoe tena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina ve? Tena misy fitiavana ve ao anatinao? Sao dia mba maloto ny fonao e? Sao dia misy efitrefitry ny fankahalana loatra ny fonao? Anika ianona ny tianao fa ianona tsy tianao, ary misy irany dia mahavita amin'ny teny mihitsy. Alako maizina raha anindry, raha izay izaho aloha tsy mifandevy maty amin'iny, raha izay izaho aloha tsy miaraka amin'iny, tsy mifampiteny amin'iny mandrakizay intsony Ka ahoana moa ny azahoanao fandresena amin'izany? Ahoana ny azahoana valim-bavaka? Ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ange ianao amin'izany? Aizaka raha fa misy olana mandalo, fahasorenana izay miteraka teny ratsy rehefa avy eo, miteraka famonoana rehefa avy eo, tsy hita intsony ilay fifaliana ao anatinao. Raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra marina tokoa ianao manoloana izany dia efa voasoratra efa voalaza ao amin'ny Romanina 5:7, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga ny fanantenana. Dia tsy misy ahinany amin'izany fanantenana izany, fa efa voarakitra any amin'ny ohabolana 3:20, fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Izany ny ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mety anontany ianao hoe aiza daholo ny ahafantarana an'izany? Ka izany anie ilay ampirisihana anao mandrakariva. Vakio ny tenin'Andriamanitra, vakio ny Baiboly,
fa ao ny tena hahafahanao mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ny fanaovanao asa be etsy, tsy ny famonjenao seminera etsy izay tena ilaina ihany tokoa izany, fa ny tena ahafantaranao ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ao anatin'ny Baiboly. Rehefa miala amin'io ange ianao ka tsy ahita fihedanana ary dia tsy hanam-pihedanana mihitsy ianao satria ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havako, aokantsika tsy ho diso vavaka isan'andro mangataka amin'Andriamanitra, indrana ilay fibebahana izay nataon'i Davida arak'izay hita ao amin'ny Salamo 119 hoe amoroa ny fo madio aho Andriamanitra ary avao ziorina marina ny fanahiko ato anatiko. Fa raha tsy izany anie misosoka mandrakariva ny devoly, anao izay ampahory anao, anao izay ampiala anao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, anao izay tsy ahatsiarovanao intsony fa ianao anie ka zanaky ny lanitra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia be ny tsy manana asa, dia mangatabavaka eto ambavaka fa tady asa foana fa tsy mahita, eto ambavaka fa le asa tarimba hitako dia lasa n'olona, miary lasa tsy nandray ihany efa nampanantena izao, ka olombelona no hitokianaoko, nampanantena anao le olona hoe tena ho raisiko ianao kanjony no ny tonga tany dia tsy niraisy indray. Fa raha mba i Jesosy no miteny aminao hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako fa omeko anao ny asa, mamaika aloha, izay ampiadana ny nofo aloha, izay amikisana ny nofo aloha, fa be dia be ny tsy mandrarahana izany fanjakan'Andriamanitra izany. Kanefa ao anatin'io fanjakan'Andriamanitra io ny zavatra rehetra, trano fitehirizan-tsoany io ao daholo ny soa rehetra arak'izay voarakitra ny amin'ny Deutéronome 20:17, afaka sokafan'Andriamanitra ho anao io raha toa ka mitoetra tsara ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Fa inona nefa ny hita amin'izao fotoana izao? Miraparapa etsy eroa amin'izany fitetavana asa izany. Fa ny ambarako anao ry havana dia izao, mijanona kely aloha, dinio kely hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ve ianao amin'izao fotoana izao? Sao dia ianao ilay mitady asa indray no lasa andeha an-tany hoe ohatrinona no menanao fa mba hampidiro kely amin'io tsy fahamarinana izany kolikoly ny anaran'izany, ary izay endrika kolikoly rehetra ry havana dia mahafaty avokoa. Fa efa voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Obolona 5:17 any fa izay mankala kolikoly no velona, mety ho tafiditra ny asa ihany ianao ny vokatra izany kolikoly izany, fa mitarika ny fiainanao mandrakariva ho amin'ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambin'ny ota araka ny voalazan'ny Romanina 9:7. Fahotana ny kolikoly ry havana, na amin'ny endriny manahoana izany na amin'ny endriny manahoana. Tsaroko misy olona anankiray izay nitady asa, dia hoy ilay mpampiasa hoe 5 sy 2 hetsy ariary aloha no karamanao ho fanomboanao hijerevana izay fahakinganao sy fahaizanao. Niteny izy avy eo, mba fantatrao ny nolazainy? Hoy izy hoe za tsy mahavita an'izany, za tsy hiasa raha tsy 3 hetsy ariary ny karamako. Avonavopoana izany. Ahoana ny fomba ahitana asa intsony ao aorianan'izany? Tsy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, tsy ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao, fa ny marina amin'Andriamanitra dia izao hoe kely ny atomboanao fa lehibe no hiafaranao. Araka ny voarakitra ao amin'ny Joba 4:7 izany ambarako anao izany. Tsy midika akory izany hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsy hisy intsony ny olana, tsy midika an'izany, fa na misy aza ny olana rehefa azonao antoka fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia manampy anao Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra, meloa lalana anao izy, manapatapaka ny hidivisy ny varavarana varahana rehetra izy, ary ny fiadiana voaforona rehetra amelezana anao dia tsy misy ho ambinina na dia iray aza, miala maina ny asa matiny devoly Satana rehetra izay mitady handrombaka anao. Fa fizahan-toetra fotsiny ihany ange,
ny antony andalovan'ny olana eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina hijeren'Andriamanitra hoe atraiza ny tena finoana ho azy, hijeren'Andriamanitra hoe tena mifikitra aminy ve, ahafantarantsika ihany koa sy andiniantsika tena hoe mbola ao ny fanjakan'Andriamanitra ve, sa sao dia efa ivelany izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ry havako, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia manampy ny zavatra rehetra, aza mitady ny zavatra rehetra aloha raha toa ka ataonao faharoan'ny laharana eo amin'ny fiainanao amin'ny mahampino kristianina anao i Jesosy Kristy. Miverina mandrakariva ry havana any amin'ny fandinihan-tena ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny mifandray amin'Andriamanitra mantsy sy ny mivoky ny tenin'Andriamanitra dia hanaporofon'Andriamanitra fa hanatanterahany izay vavaka angatahantsika amin'Andriamanitra. Araka ny voalazan'i Jaona 5:7 hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa omeko anareo zany, ho tonga aminareo zany hozy Andriamanitra. Eo zany dia tsy misy intsony ny hoe raha angataka nyty ve za dia araka ny sitrapon'Andriamanitra ty sa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria ianao efa tafaray tsara amin'Andriamanitra dia fantatrao ny toetran'Andriamanitra fa tsy tia zavatra maloto, tsy tia zavatra miolakolana, tsy tia fifangaroaron'ny ratsy amin'ny tsara Andriamanitra. Rehefa mitoetra tsara ao anatinao ny teniny dia mahalala ianao fa araka ny sitrapon'Andriamanitra izao angatahanao izao. Dia mety anontany ianao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ary ve zany ny iasako, matoa nangataka asa hatramin'izay nefa mbola tsy mivaly ihany, izay asa misy eo. Jereo aloha ny tenanao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsara ve aloha ianao, inona ny mahamaika anao raha toa ka miasa tokoa ianao, sao dia io asa io ihany no ahatsiarovanao an'Andriamanitra, fa rehefa tena hiasa ianao dia tsy misy andraraina an'izany vavaka izany intsony, dia mamolavola ry havan'Andriamanitra. Misy anie sasany aminareo dia tena ataoko hoe tezitra nga ny ilazana azy, fa mandefa somaiso dia manontany hoe aiza ihany izay valim-bavaka, anga ianao nanadino amin'ilay asa izay ho tedavina io, anga moa miankina amiko izany, ianao no mitady ny asa dia ianao no volavolain'Andriamanitra voalohany aloha, na mpanompon'Andriamanitra firy no angatahanao vavaka ho an'izay mahatery anao, ho an'izay manahirana anao, dia miankina aminao ihany aloha io, miankina aminao. Dia mandiny tena ary efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ve, efa nikatsaka an'izany ve, fa Andriamanitra nge efa nanambary any amin'ny Salamo 7:20 ny 2 sy ny 2 raha ho jerenao zany dia izao: raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miaratory foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana, izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Ary misy ngery havana amin'ny fotoana asa ianao raha mba mahatsapa an'izany, fa zavatra ahasoanao tsy nangatahanao kory tamin'Andriamanitra, fa fantatr'Andriamanitra fa ahasoanao dia omeny ianao avy hatrany satria fantany fa ilainao zany. Asa raha mba tsaroanao ny tantaran'i Paoly Apôstôly, fa i Paoly Apôstôly dia tena tao anatin'ny aretina mafy tokoa, nangataka tamin'Andriamanitra izy ny mba hositranon'Andriamanitra. Amin'ny maha Paoly Apôstôly azy angamba ny ataoko hoe tsisy tokony antso izay tsy hanomezan'Andriamanitra n'izay zavatra angatahany, fa tena nitoetra tsara tao amin'Andriamanitra izy ary tena nikatsaka mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy nomen'Andriamanitra azy ilay fahasalamana. Dia niteny izy hoe nangataka intelo aho izy, fa rehefa tsy nomen'Andriamanitra ny fahasalamana dia nekeny zany, ary hozy Andriamanitra mantsy azy hoe ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemenao. Dia nanao ny asan'Andriamanitra mandrakariva niaraka tamin'ny aretina izay nisy teo aminy Paoly, fa tsy nataony zava-dehibe teo aminy izany fa ampo azy tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ninona zavatsarotra izay nilalovana, ny fahalemena teo amin'izany aretina izany dia nomen'Andriamanitra ny heriny mandrakariva izy na hatanterahany ny asany.
atreo indray ary aloha ry havana ny fotoanantsika amin'ity alina ity a mifarana sahady ny fotoanantsika koa dia mirary antsika rehetra azoto hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany a fa marina amin'ny teniny Andriamanitra hoe hanome ary hanampy amin'ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra irera voninahitra hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, nampahatsiazy napahafantatra anay indraindray izahay dia maika amin'ny filanay satria mihasarotra izao fiainana izao. Tsy mahatsiaro intsony ilay tena sitraponao tediavinao aminay. Anika mahatonga ny fiainanay lasa horeraka, lasa tsy dia zarizary satria ny mahamaika anay dia izay amikisana ny nofinay. Efa voalazanao anefa Tompo fa mifanohitra ny nofo sy ny fanahy, ka raha ny ara-nofo no ezahanay ho amin'ny ambony indrindra, ho amin'izay ilainy indrindra mihoatra amin'ny fanahy, dia mahareraka anay izany. Misaotra fa nampahatsiahy anay ianao, fa mila mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao izahay dia anampinao anay ny zavatra rehetra, ka tsy hiverina maina foana aminao ny Tompo izany teny izany, fa ahatanteraka ny nanorahanao azy amin'ny tsirairay. Misaotra fa nahy masinao manokatra ny masom-panahinay, manokatra ny sofinay, manokatra ny fonay, ahafahanay mandihy ny tena tokoa eo anatrehan'izany taridalana izay tianao hitarihana anay ho any amin'ny fandresena izany. Ary dia ho anao Andriamanitra irerany ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no nangatahanay izany vavaka izany sy nanaovana izany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday afahantsika mifandray raha misy izay ilainao izany, dia ny 034 11 293 24. Marary anao anam-pandresena amin'ny adinao rehetra ary manomboka izao. Efa hainao ny lalana izay nitarihan'ny Tompo antsika, dia mahereza tsara, velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Vaovao Maso.